ry vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'ny anaran'ireto candidat izay mivondrona amin'ny collectif de candidat sy ireto solombavam-bahoaka loolona sy olom-boafidy tonga maro ireto dia faly miarabanareo izahay. Maro ny antso efa nataonay izay namaky bantsilana ireo fandikan-dalàna, ny fanitsakitsana ny lalam-pandrenana ary ny fanososena ny fiandranam-pirenena amin'izao fanomanana sy fikarakarana ny fifidianana ho filoham-pirenena izao. Teo ihany koa ny antso maro fa misy fitanilana eo amin'ny fampiarana ny lalàna eo amin'ny candidat ireto sy ny candidat filoha nametram-pialana ary misy osoka isan-karazany eo amin'ny lisy-pifidianana. Nanao antso ihany koa izahay momba ny didy izay navoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana fa tokony tsy ho afaka milatsaka ho fidiana ho filoha ireo izay mizaka zo-pirenena vahiny ary tsy manana ny zo-pirenena malagasy intsony. Maro ny fialanenina nataonay sy ireo antso mitaky ny fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy mba hitadiavana vahaolana ampilaminana momba ny fanomanana ny fifidianana sy hitadiavana vahaolana maharitra. Niny nanampitsofina tamin'ireny antso maro ireny ny mpitondra ary nanohy hatrany ny fitongilanana na dia hita tsotra zao aza izany fa mandika ny lalam-pandrenana sy ireo lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Noho ireo rehetra ireo dia tonga ny fotoana anehotsika firaisankina, fahasahiana ary fijoroana amin'ny marina mba ahafahana mamerina indray ny tany-tandalàna sy ny fanajana ny demokrasia. Ireto izahay collectif de candidat, solombavam-bahoaka, loolona sy olom-boafidy, vonina sy say mijoro hiaro ny tombotsoan'ny malagasy tsy akanavaka, indrindra ireo vahoaka tratra ny tsindry azo lena, tsy anasa, ny mpiasam-panjakana, ny tantsaha, ireo mpiasa sy mpandrarà tsy miankina sy ny mpianatra. Koa manao antso avo amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka irahina, ho say ary hijoro ka hiaraka aneo ny sy hitaky ny fanajana ny fahamarinana, ny fampanjakana ny tany tandalàna eo amin'ny fampiarana mitovy sy tsy mitanila ny lalàna velona, tsy anaiky ny fanitsakitsana ny lalam-pandrenana. Miantso anareo miaramila, miantso anareo syndicat, miantso anareo fikambanana isan-karazany, ianareo mpanao politika, fa indrindraindrindra miantso anareo olo-pirenena malagasy tsy akanavaka, vonina sy say hitsinjo any Madagasikara. Noho izany dia miantso antsika rehetra hiaraka isika ho eny amin'ny kianjan'ny 13 mai manomboka amin'ny alatsinainy izao amin'ny 10 maraina ka ho ataontsika mpahendrena izany fitakiana izany mba horeny tanitra fa ny vahoaka malagasy dia mahay mitaky ampilaminana ary efa leo ny fanjakany tsy maty manota ka tsy anaiky lembena na intsony. Mamela ny fivoriana sy ny filaharana an-dalambe ampilaminana ny article 21 ny pacte international na fifanekena iraisam-pirenena mahakasika ny zon'olon-tsotra sy ny zo politika nosoniavina ny 23 mars 1970 sy 1990 no amafisiny ary no nampirisian'ny communauté internationale izany ny 19 septembre teo tamin'ny nilazany fa mankato sy manaiky ny fahafahana tsy azo ivalozana manao fivoriana sy mandeha ampilaminana eny an-dalabe ry zareo ary mbola namafisiny ny solotenan'ny États-Unis zany tamin'ny fandalovany farany teo. Manao antso avo ihany koa izahay fa fitakiana ampilaminana io ary tsy ekena ny fampiroroana, ny fampiasan-kery, ny herisetra amin'ny malagasy, ny famotehana fananan'olona sy fampielezana tsao sy vaovao tsy marina. Say mijoro sy mirahina fa ny tombontsoam-pirenena ny hoaviny sy ny hoavinao sy ny taranakao no iarahantsika arovana izao. Ombantsika mandrakariva Andriamanitra. Entsika tsara zay fanambarana sy antso natao teo izay. Rehefa nandinika sy ny alaneniny izahay dia tsy manan-tsafidy intsony afa-tsy midina an-dalambe eny amin'ny 13 mai. Koa miantso mivoaka n'Antananarivo sy manodidina, miantso mimponina eto Madagasikara rehetra zay efa hitanay fa misy tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Tsy sangisangy ty, tsy andrakandrany ty, fa tena izy. Ka hoe aminareo hoe raha navitra n'ity firenena ity tsika fotoana izao ary ho say izahay tsy atahotra zay fampirorona sy ireo terrorisme d'État. Milaza aminareo zay fa mila tany-tandalàna manaja ny lalam-panondrenana ary indrindraindrindra mijery fahantrana sy ny fahovazana mahazo ny voaka malagasy. Koa dia maherezy
saia mijoroa miraisa ino fa tena mitaky an'izany ny firenentsika ankehitriny ombantsika andriamanitra